be maso sy amin'ny fomba ofisialy manomboko androany izay agnanovana sonia ny boky mirakitry ny famondram-pitantanana fa nafindra amin'ny vondron'olona ifotony eto Sadiovato atao hoe fo miasa ny fitantanana ny arena voajanahary indrindrandrindra ny atiala ao Analalava. Fanavozana ny fitantanana ity natao teto ity araky ny lalàna manakery ho an'ny famondram-pitantanana ny ala voajanahary amin'ny toerana iray. Ny taona 2024 no nitantanany vondron'olona ifotony ny VO fo miasa eto Sadiovato ny ala Analalava izay mirefy mahery ny 300 hektara ary nahitana hazo sarobidy sy karazam-biby sady fototry ny loharano ho an'ny fambolena ato anatin'ny commune. Misy ny fijotsoana sur terrain ny araka ny koragniny page teo igny ino aby ny zava-misy ao amin'ny atialany Analalava. Ka izay fijotsoana sur terrain zay no nandrafitra ny fitaovam-pitantanana ny drafim-panajariana sy fitantanana ahafahantsika hitantana io atiala io. Mitatra hatrany amin'ny lafiny maro amin'ny fampandrosoana ny commune ity fanavozana ny fitantanana ity hoy ny tompony andraikitra avao amin'ny GIZ ka isan'izany fanatanterana ny drafitra fanajariana ny tany izay hipaka hatrany amin'ny fanatsarana ny hetra miditra ao amin'ny commune ahafahany mantanteraka ny tamberina andraikitra takin'ny vahoaka aminy.